Ho tanterahana ny 17 hatramin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy zao, ny 17 ny volana aogositra zany hatramin'ny voalohan'ny volana septambra, ny andiany fahadimy ao anatin'ny hetsika Nosy be symphonie mampivoatra ny mozika klasika ity hetsika iray ity. Fionana tamin'ny mpanao gazety no nahafahana nampafantatra ireo fandaharam-potoana rehetra narindra ho amin'izany. Miavaka ny andiany fahadimy amin'ny hetsika Nosy be symphonie izay ho tanterahana ny 17 aogositra hatramin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy zao. Ankoatr'ireo fampisehoana ho tanterahana any Nosy be ny 17 ny volana aogositra hatramin'ny voalohan'ny volana septambra, dia isy ny seho ho tanterahana eto Antananarivo ny 17 aogositra any amin'ny Akamaso, 14 aogositra ao amin'ny Hôtel Colbert ary ny 15 aogositra ao amin'ny IKM Antsahavolo. Ny maraina teo no nitondran'ireo mpikarakara ny hetsika avy amin'ny COAC na ny comité d'organisation d'activité culturelle fanazavana izany, nandritra ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao teny amin'ny Royal Spirit Behoririka izay anisan'ireo mpanohana ny hetsika. Tsara an'le kalitao an'le mozika klasika fa tsy mozika klasika rehetra fa mozika akustika rehetrarehetra zany a. Misy ohatra IFM afaka hiasana tsara fa ny ankabeazan'ny salina na izy kely le toerana na hoe tsy mifandraika tsara amin'le teknika ilaina amin'le akustika zany dia somary sahirana ny mpanakanto manao live akustika fa tsy maintsy manampy amplification nefa zany tena zavatra ilaina amin'le mozika klasika na mozika lirika dia izay hoe fahafahana maneho sehatra tsy misy amplification fa le feo ampiasaina sy le son ampiasaina amin'ny instrument tena hoe mahakasika ny olona ao anatin'le fampisehoana. Zava-dehibe ny fampahafantarana sy ny fanomezan-danja ny mozika klasika eto Madagasikara sy ety amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Je disais avant, le but des symphonies et du festival de musique classique, c'est d'abord culturel, ça c'est sûr. C'est faire connaître la musique classique et tout ça. Mais on avait un objectif quand même inavoué, c'était celui de créer une école de musique. Nambara tamin'ity androan'ity ihany koa ny fametrahana école de musique ho an'ireo ankizy sahirana izay heverina apetraka amin'ny fiandohan'ny taona 2012 ny Fobe voalohany. Tanjon'ny hetsika izay tafiditra anatin'ny festival de musique classique de l'Océan Indien, ny fifandraisana amin'ireo mpanakanto iraisam-pirenena sy ireo manan-talenta ety amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana, eo ihany koa ny fifanakalozana sy ny fampiofanana samihafa. Zay tompoko lasa tompoko vavy ny vaovaontsika ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay ho amin'ny rapitso indray ny fotoanantsika manaraka, mankasitraka tompoko.